Tsy nahitana fiovanany viditsolika teto Madagasikara tamin'ity fiandohan'ny volana Jona ity. Tsy tahaka ireo 5 volana lasa mantsy ny viditsolika tamin'ity volana Jona ity. Raha tsy ahivina dia saikana tampiovana foana ny viditsolika tamin'ireo fiandohan'ny 5 volana lasa zay. Azo lazaina fa misy ezaka lehibe nataon'ny fitondram-panjakana malagasy amin'ny fitsonjovana ny mpitatitra sy ny mpanjifa madinika. Ny tsena raisam-pirenena ihany koa no mamaritra ny mety viditsolika eto Madagasikara arakaraka ny fiovan'ny vidina dolara. Raha tao ny jeritodika dia 30 ariary isaky ny litatra ny fiovan'ny sy ny fitondrotra ny viditsolika tamin'ny essence tamin'ireo 5 volana lasa ireo. Raha toa ka 40 ariary kosa tamin'ny gasoil. Ankehitriny dia mihamaro toerana viditsolika amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Ray dolara faingo 70 matsy ny iray litatra eo amin'ny essence raha amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Ohatra faingo 70 dolara kosa ny eo amin'ny gasoil. Raha ohatra faingo 7.50 dolara ny solika fandrehatra. Ireo no tarehimarika nivoaka teo amin'ny sehatra ny solika iraisam-pirenena nanomboka ny volana Jona 17 diavintsika izao.